Fanampiana ho an'ilay renim-pianakaviana niteraka Kambana telo mianadahy ny fikambanana FIAMA sy ny Savonnerie Tropicale. Izao hetsika izao moa dia tafiditra ao anatin'ny hetsika sosialy izay fanao ny reto orinasa ireto. Ho fanohizana ny fanampiana sosialy dia notolorany avy ao amin'ny fikambanana FIAMA na ny firesakinana andrebavilanitra malagasy sy ny Savonnerie Tropicale vary 30 kilao, savony, drapandriana, lambajaza miaraka tamin'ny ropatsa iramatoa Ernestina renin'ny Kambana telo mianadahy izay teraka ny sabotsy lasa teo ny iray tamin'izy ireo izay vavikely ka ny lahady kosa ny roalahy mipetraka eny amin'ny fokontany manaro Tsoatsinanana. Izy telo mianadahy ireto ny voalohan'ny zazakambana teraka izy mivady. Fa le taty velabelatra dia tsy dina ninona fa nafa tena teraka zany vao hita le izy hitan-drasazy ndraisiny le izy dia ozy mbola telo ozy izy satria zany latsaka ty dia ozy mbola misy anankiroa ozy izy. Teraka ara-dalàna izy telo mianadahy hoy nambara amin'ny mpampiteraka sy nisy ihany koa ny fahasarotana nandritra ny fiterahana. Tsisy problème aloha tamin'le Kambana telo. Tsisy fahasarotana le anankiray teraka sabotsy zareo zany aya hoe ahoana le elabe le anankiray dia zany moa ny teny tamin'ny zareo hoe fomba zany tsy mampanina tsisy fahatarana zany tsisy ninona satria fa zaho olona manara-maso anareo eto dia ny alahady hariva moa vao teraka ny anankiroa dia tsisy fahasahiranana tsisy nanahirana mihitsy zany ny tena marina. Nandritra ny fanaterany avy ao amin'ny fikambanana FIAMA sy ny Savonnerie Tropicale ny fanampiana sy ny ropatsa dia nanentana azy mivady ny fikambanana amin'ny fandrindrana fanampianakaviana satria dia valy mianadahy amin'izy telo ireto ny zanaka nateraka izy mivady. Ny zavatra hita ihany koa dia mbola maro ny malagasy ny tsy manatona tobi-pahasalamana rehefa hiteraka.